Yeah. Miambiamby olo kely donc atsika commenceko raha ty. Miambiamby olo kely atsika vao commenceko en direct ty. Yeah, 187. Magnano mbola tsara atsika jiaby ny tenako. Ialako tsiny dinizao aloha fa tsy de salama ny tenako ary avy mivoaka ny hôpitaly, avy natao opération. So de gaga nareo mahitana miteny mora tsy de misy feo loatra. Gaga ihany ny tenako satria mahita publication maro isan-karazany. Raha hitanareo ngamba fa ataoko teny aveto Antananarivo le izy. Ataoko teny capitale mba ahafahany ny olona rehetra mahay sy mahafantatra an'ity zavatra teneniko ty. Hitanareo ngamba misy publication maro zay depuis nataony Vavasan'ny Manana sy ny harcelé sy ny zavatra rehetrarehetra nandalo zay. Niezaky ny nangina satria za tsy de olona anatin'ny Facebook loatra hoe andeha tatatata fiainana anaty Facebook, na andeha hoe hanaratsy olona anaty resaka Facebook, na andeha hoe hiteniteny olona anaty Facebook na karaha zany. Yeah. Fa nangina foana za. De toute façon moa ny tenako tanatin'ny tsy fahasalamana de zao vao tafivoaka tao amin'ny hôpitaly avy an-trano ato. Yeah. Ngamba tsy ho fahampifantariko anareo tsony ny zavatra miseho, ny zavatra mandalo. Voalohany indrindra nisy en direct zay nataony Nadia. Nanao en direct Nadia momba ny resaka harcelen'olona izy, hoe resaka momba ny flash be. Voalohany tsy zava-patako ny resaka momba zareo sy flash be ary tsisy idirako. Fa nagagana tam'le izy nefa nampidiry ny tao anatin'le resaka vidéo nataony, vidéo en direct nataony, ny resaka hoe zay misaraka tsy haiko maninona avy amin'io resaka hoe flash be io nisarahako anazy, avy amin'io tsy haiko hoe inona izy mihevitra fa hoe anatin'ny resaka momba le situation misy anazy amin'izao fotoana izao no antony nisarahako anazy. Tsia tompoko, tsy avy amin'ny resaka amin'ny situation amin'izao mihitsy nisarahako anazy, fa zavatra hafa mihitsy. Ary vie privé-nay zany fa tsy andeha ho tantaraiko aminareo eto inona ny antony nisarahako aminazy. Navy ny kitiaviko izy ary navy tiako, tsy andehana aratsiako mihitsy na ny kely ary. Azanareo zany? Tsy fombako zany, matoa hoe misaraka de hifanaratsy, non. Fa zavatra rehetra nefa misy farany. Zavatra misy farany. Tsy voatery ianao hoe andefitra foana amin'ny zavatra efa hitanao hoe efa plafond le izy. D'autres tsisy resaka momba ny situation, noho ny avy amin'ny situation flash be ny ialako anazy. Tompoko, tsisy idirany resaka momba ny flash be mihitsy. Fa resaka entre anay roa le izy de zavatra rehetra misy farany de nakasisiny atanatin'le izy. Ohatr'izay le izy. Ny ao moa misy miteny hoe be da be message tonga aty aminahy.
de tabe message tonga aty amina hoe ianao fa niteraka amina dia zanakanao kely nefa manino ianao manao ohatrany hoe na dia hoe izao izy ilanao. Pardon. Hoe zanakanao kely manino izao vao ilanao, tsy haiko manino patati patata. Voalohany indrindra angamba ny zany aka tamina dia fatako izy fa nanan-janaka telo. Ary afaka mivoaka eto izy, afaka miteny tsara eto izy fa tsisy navako ireo zanany ireo. Na Sandros zany, na Bradley zany, na Ilove zany. Ny raisiko ohatra ny zanako daholo ireo zaza ireo. Tsisy navako na ny kely ary. Ka tena hoe ny raisiko comme quoi ohatra ny zanaka naterako mihitsy. Tsisy fanavakavana. Ary ny kamarona ireo ngamba mahafantatra tsara fa hoe za papany lovy. Tsara ny teny mihitsy za hoe ahoana sy ahoana satria normal raha zanako ry zareo raha tson'olona hoe papany Love na papany Bradley na papany Sandy za satria manino za miaraka amin'ny renindry zareo. Za miaraka amin'ny mamany. Ary matoa ireo zaza ireo miantso anao hoe papa mba tsapany ireo zaza ireo ihany koa fitiavana omeko an'izareo. Tsapany ireo zaza ireo ny fomba fitondrako an'izareo. Fa tsy possible mihitsy hoe andeha antso ana papa izy na hoe andeha anantona na maninona na nefa fitondrako an'izareo ratsy na ohatra izany. Tena tsy ato tena niezaka ihany nangina satria sarotra manko ty resaka Facebook ty tena sarotra. Na za hitanareo zao olona tsy salama avy mivoaka bloc za natao opération de tena nangina za. Ataoko teny merina ho ale izy ataoko tena veto ampovoatany eto mba hafahany ny olona rehetra mahay anazy satria resaka Facebook ty tena manahirana izy ty, tena manahirana. Ary nahitanareo za Facebook tsary mbola nanaratsiratsy olona na ino fa sariko ny publieko sy ny asako. Zay ihany zavatra publieko contraire ary za mbola mandeha hoe mananananatra anatina vidéo sy ny tariny. Donc mbola tsisy olona mihitsy ny kanaratsiko tanatin'ny resaka Facebook. De zany izy io, de tena eto tena ambarako anareo tompoko tsisy idiran'ny resaka momba ny flash bia ny fisarahanay na hoe ny saraka zay. Ary tadidio tsara na dia zany resaka taminao, ny resaka lamina. Ary tsika senao tsara ny resaka tsara. Ary na fitondrako resaka taminazy ary tsy niteny zao hoe ndao tsika hisaraka fa ozy izy hoe ndao aloha samy manana, samy maka espace kely aloha tsika senao. Samy amin'ny côté-na samy maka saina kely satria zavatra efa forcena tsy tsara. Fa de gaga za lasa hoe anatin'ny situation izy anatin'ny resaka flash bi zao de nielanao izy ianao tena lehilahy tsy manjary, ianao tena ohatran'izao, ianao tsy manjary ahoana. Inona le hoe tsy mampanjary anazy za. Tsisy idiran'ny situation any amin'izao mihitsy tompoko ny resaka mombanay koa. Raha mandinika nareo na misy an'izay fisarahan'izay ary mba jereo ny couverture ko raha novaiko direct. Satria za mametraka an'le imaginy. Tadidio fa izy ny artiste ary betsaka ny olona manaraka anazy. Tena teniniko anareo zany. Izy artiste, izy manana ny place, manana ny maizy anazy. Sarotra amiko zany. Na hoe miaraka izay na tsy miaraka izay ahoana moa nandeha hanaratsiko anazy na hoe andeha hoe haniniko aminazy. Sarotra be aminahy mihitsy andeha hanaratsy anazy. Tsisy fanaratsiana aminazy raha mahita ary nareo. Ary ny antony mbola tsy hanovako ny couverture koa noho ny imaginy hoe izy tsy olona fatany olona iny. Fa de magaga de hoe avy amin'ny maninona izy efa amin'ny situation an'izao de hoe avy amin'ny resaka izy insulté ny vahoaka fa hoe namorika amin'ny flash bi sy ny tariny de hoe avy amin'iny profiteko ny elana anazy. Non. Zavatra hafa mihitsy tompoko ny antony fisarahanay ary na resaka anay roa ara
afaka enony zany, afaka mino zay tena n'izay zavatra zay. Fa raha ny fanagantsinan'olona zany, mba io ny compte koa afaka misavana reo ao hoe misy fanagatsiana ataoko amin'olona ve? Tsisy. Toujours za publier sary za, ny sariko ny publieko dia na ny asako, satria commence zay ny araka dia mba nisy betsabetsaka ny followers koa dia ozy izy hoe publieko ato zany ty fesako ty dia mba ahafahany mba hoe azaho client saotra zany. Zay ny antony anaovako an'ireny. Fa tsisy resaka mihitsy koa hoe na geste na zavatra oatra zany, non. Facebook ty manahirana, Facebook ty manahirana, tena manahirana. Ka zay le izy ho apetrako eto tsy afaka hiresaka ela satria tsy dia salama loatra ny tenako. Tsy afaka hipetraka ela natao opération dia tsy afaka mipetraka ela amin'ny seza. Dia sao dia gaga koa nareo hoe za miteny mafy sy ny tariny, fa zay ngamba no global an'le izy, ny résumé kely an'le izy. Tsisy idirany resaka ny situation any amin'izao hoe resaka momba ny flash be, sy hoe insulten'olona marary anazy amin'izao, ny antony fisarahanay. Tsisy idirany tompoko na kely, fa dia gaga za mandeha amin'ny mandeha ataony anaty en direct ao ny tononony ao hoe zay ny saraka, zay ny tononony ao anatiny en direct any ao zany. Raha olona tsara izy tokony tsy manao za teny hoe raha olona ratsy afaka hoe hitatatata ny vahoana moa vie privé tataraina anatin'ny Facebook ato. Ny olona faly hijery anao foana, ny olona hitadidio fa ianao na anao tsara na anao ny ratsy, ny olona tompoko tsy maintsy hanaratsy anao foana. Tadidinareo zay. Na hitan'olona zao ianao fa manao ny tsara, hitan'olona zao fa hoe ty telefona ty alaiko eto dia apetraka eto, tsy maintsy aratsian'olona foana ianao. Ary matetika ny zavatra tsara tompoko ny tena aratsian'olona. Tena mampagaga anahy. Matetika ny zavatra tsara ny tena aratsian'olona. Fa mbola tsy nahita ihany, mbola tsy tena hitako hoe zavatra ratsy hoe iny, fa efa hoe hita fa ratsy ty ka ratsy. Fa raha aminareo na mandinika zao vao nanao an'izany en direct ato zao. Satria lasa natramo vie privé tataraina ato, ninona tataraina ato. Ka zay ny antony anaovako an'ity, mba hitenenako anareo hoe tsisy idirany resaka situation mandalo amin'ny resaka flash be ny resaka eto. Contraire ary za mbola manotena anazy courage ohatr'izao. Zavatra hafa mihitsy tompoko ny antony fisarahanay, fa tsy andeha ho teneniko ato amin'ny réseaux sociaux hoe zao ny nataonay, zao ny antony nampisaraka anay. Tsy ho alaolako anaty réseaux sociaux mihitsy zany. Satria mba nanana mode de vie anay zay, mba nanana fiaina tokantranonay zay. Ohatrinao ihany koa zay hoe rehefa tsy mety dia aleo samy miala moramora fotsiny. Fa tsy andeha anao vava ratsy hiady be anaty Facebook zay vao hoe misaraka. Non, tsy zany. Tsy amle izy. Ohatr'izay le izy. Araka ny tenin'ny olona io zao miteny anahy hoe mbola veriny ihany hoe ianao izy zanakanao kely, nareo vao niteraka kely, dia sahanao ny ala anazy sy ny ohatr'izany. Ny ala anazy tsy haiko manino. Voalohany aza ampidirinareo ato ny zaza tsy manatsiny azafady. Tena aza ampidirinareo amin'ity resaka ity. Aza ampidirinareo amin'ity satria zay ho mbola veriko foana. Natoa niaraka tamina dia, donc zanany dia zanako. Ary tsisy navariko na kely, na i love zany, na i brady zany, na sandroso, niraisiko zanako daholo. Na fitiavana nomeko anareo ary matoa ireo zaza ireo niantso anarana hoe papa, dia mba tsapa le zaza ihany koa ny fitiavana omeko amin'izareo sy ny fikarakarako amin'izareo. Voilà. Tsy izay le izy.
fa tsy ato anareo ny teny fiza mipapanlofy no tsy vie privée zany fiainany zareo zany. Hitanareo foana izy rehefa tokony jour ahitanareo anazy, tokony jour amokany anazy na tsy fatako. Fa tsy antsika izao fa anatin'le resaka hoe iblakina dia efa anatin'ny situation tenen'olona fa hoe mamoroka tsy haiko manino efa mitomany be ino, avy eo ianao miteny anazy ndao isaraka ino nefa tsy any le izy, tsy any le resaka. Ke zay antony nanovako an'ity zavatra hafa mihitsy tompony anay, zavatra hafa fa tsisy idirany resaka mombany flash be na inona na tsy haiko sy histoirany zareo tany tsy fatako, tsisy nahafantarako histoirany zareo tany. De zay le izy tsisy, tena tsisy fa zay donc raha azoko ambara tena zay raha azoko ambara fa tsy lasa nitatra lavitra be le zavatra, surtout iza moa tsy ho atsika tsy hay resaka hoe vava samy manana tsika jiaby zany. Fanao ko fa tsy manana le temps andeha hoe to arina tsy taitra am'izany. Raha ko fa tsy nataonao no tokony tsy ho taitra anatin'le izy. De zay le izy fa merci aminareo nanaraka, merci anareo ny commenty, merci anareo ihany koa izay ny courage, merci anareo nanaratsy na ino fa ny marina tsy mba maty izy atsika zay. Ny tenako tsy tokony anao an'ity vidéo ty satria fa maro loatra message tonga aminaka, maro loatra appel tonga aminaka hoe fa lasa nisy idika koa hoe accusé sy ny tariny fa tsy afaka miresaka maro zahay, tsy afaka miresaka ela fa mbola tsy salama ny tenako de misaotra betsaka atsika jiaby.